Falmerabantsika indray ry havako. Nahatratra ty zoma faha 20 volana Aogositra taona 2020 ity, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsiraray avy. Tonga eto amin'ny fandaharana mofinaina isanandro isika, andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay omeny Tompo antsika indray amin'ity andro anio ity, koa dia manasa antsika hiaino finaritra ny tenin'ny Tompo, hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Andriamanitra mihevitra anay mandrakariva ary manome anay ny tombonandro fahavelomana. Fa mbola sitraka ao Andriamanitra ihany koa ny andrenesanay ny teny avy amin'ny soratra masina ho fitsipim-piainana, hitari-dalana anay, andehananay araka ny sitraponao. Dia mampahereza anay Tompo ary mitary lalana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Amen. Ny filazany tsara araka ny Jaona 4:9, ny 5:5 hatramin'ny 7:30 no mofinaina ho antsika amin'ity andro anio ity. Jaona 4:9, 5:20 hatramin'ny 7:30. Andeha ary ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany teny izany. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy lazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany androany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho, fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary ala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'ny ray. Hoy mpianana, indro milaza tsotra ianao ankehitriny, fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona ny tany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, efa tonga, izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilozanareo ho irery aho. Kanefa tsy irery aho, fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo, mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ry havako, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony finoantsika. Amen. Rehefa mamaky ity mofinaina ity isika ry havako, dia mahita fa mbola mitohy ny dinidinika ny fanaovan'i Jesosy mivantana tamin'ireo mpianany. Dinidinika izay efa nanomboka tany amin'ny toko 13, 14, 15, 19 zao izy eto, dia manomana ny mpianatra Jesosy milaza fa andeha izy. Amin'izany fanomanana izany dia hitatsika manao sesilany ny fampiononana ataon'i Jesosy milaza fa tsy ho irery intsony ireo mpianatra ireo na handeha ary ny Tompo. Milaza ny Tompo fa haniraka ny fanahy masina izy ary manome toky raha teo. Mbola ao anatin'izany fampiononana izany
izao fampanantenana omeny Jesosy a Kristy eto amin'ity nofinaina ity izao. Arak'izany dia asongadin' Jesosy fa ny mpianatra mahatoky no votoatiny izao hafatra izao. Ny mpianatra mahatoky voalohany dia tian'ny ray. Ny mpianatra mahatoky dia tian'ny ray. Hoy ny voalaza mantsy eo amin'ny 7:20 manao hoe ny ray dia tia anareo satria anareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Ny ray dia tia anareo. Eto ry havako malala dia tsy ankifonofony tahaka ny filazana fanoharana intsony no ilazany Jesosy fa tia ny mpianatra ny ray. Ny ray tia anareo izy. Tsy hisy intsony zany mpianatra ilaza manao hoe tsy fantatsika izay tia nylazaina tarak'izay hita tany aloha. Ny fantatsika dia hoe tia izao tontolo izao Andriamanitra ka manomana fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Hitantsika any amin'ny Jaona 4:9 ilay andininy malaza manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tia izao tontolo izao Andriamanitra ka manome fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy. Nefa fantatsika hatramin'izay dia votoatin'ny bokin'ny Jaona manontolo mihitsy ny fitiavana. Zany ary no iantson'ny mpandinika sasany ity filazantsara ity hoe filazantsara ny fitiavana. Dia hita ao avokoa ireo karazana fitiavana rehetra. Ao ohatra ny fitiavan'i Jesosy izao tontolo izao, ny fitiavan'i Jesosy ny mpianatra, ny fitiavan'ny olombelona koa aza, tahaka ny fitiavana eo amin'ny mpianatra manokana raha miresaka ny Jaona isika. Fa izay voaresaka manokana eto dia ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanaradia azy. Mahazo toky isika ry havako fa izany fitiavan'Andriamanitra ny mpianatra mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany no miantoka ny hoavy ny mpianatra manontolo, ny miantoka ny mandrakizayany, ny miantoka ny fanompoana izay ataony rehetra. Ny mpianatra mahatoky dia tian'ny ray. Fa zavatra hitantsika ihany koa ry havako malala n'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny mpianatra mahatoky dia mino an' Jesosy. Ny mpianatra mahatoky dia mino an' Jesosy. Hoy ny voalaza manao hoe izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe mino va ianareo ankehitriny, eo amin'ny 7:30 sy faraka amin'ny 30 zany. Zany hoe ny finoana an' Jesosy ho nivoaka avy tamin'ny ray no tena antsoina hoe finoana. Fanontaniana izay averimberiny matetika eto amin'ny filazantsara araka ny Jaona, rehefa niteny Jesosy hoe handeha izy dia mbeo an-tsain'ny mpianatra ao amin'ny mpiainony hoe andeha ho aiza. Asehon Jesosy eto amin'ity resaka ity ny fifandraisana lalina eo amin'ny Jesosy sy amin'Andriamanitra ray. Ny olombelona ry havako dia voalaza fa avy tamin'ny vovoka dia hiverina ho vovoka indray. Fa Jesosy kosa raha milaza dia miteny fa nivoaka avy tamin'ny ray izy ka hiverina ho amin'ny ray. Hitantsika izany ny 9:20. Arak'izany azo ambara zany fa i Jesosy Kristy dia avy tamin'Andriamanitra ka miverina ho amin'Andriamanitra. Na raha tiantsika dia azo tenena mihitsy hoe Andriamanitra miverina Andriamanitra. Maneo
ny Mahandriamanitra an' Jesosy Kristy zany. Koa ny tena finoana zany dia ny finoana izay mino an' Jesosy ho Andriamanitra. Ho ny voalaza manao hoe iza no mpandainga afa-tsy izay mandahy an' Jesosy tsy ho Kristy, izy no antikristy. Dia izay mandahy ny ray sy ny zanaka, izay rehetra mandahy ny zanaka no tsy manana ny ray koa, fa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ho Jaona any amin'ny epistily voalohany toko 2:20-20. Ny mpino mahatoky dia tsy misalasala intsony ny Mahandriamanitra an' Jesosy Kristy. Fantany mantsy ny famonjena izay efa niatra tamin'ny fiainany no tanterahan'io Jesosy Kristy io, ka azo ny antoka ny Mahandriamanitra azy. Ny olom-bovojy izay efa nandray ny famonjena ho an'ny tenany any arak'izany no mahatsapa sy mandray ny Mahandriamanitra an' Jesosy Kristy. I Jaona ihany ry havako no milaza any amin'ny epistily voalohany toko 5:10-12 manao hoe izay mino ny zanak'Andriamanitra manana fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa mampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary zao ny fanambarana: fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra ho Jaona no tsy manana ny fiainana. Ny mpianatra mahatoky arak'izany dia mpianatra mino fa Andriamanitra i Jesosy Kristy. Farany ry havako malala izay jerentsika amin'ity mofinainy ity dia ny hoe ny mpianatra mahatoky dia mandray fiadanana. Ny mpianatra mahatoky dia mandray fiadanana. O Jesosy hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Hoy izy eo amin'ny 7:30. Lalana tsy maintsy izoran'ny mpianatra ry havako ny hiely any amin'izao tontolo izao. Eto Jesosy dia miteny manao hoe ilozanareo irery aho, tena marina zany. Fa ny marina kokoa dia tsy ho tavela irery Jesosy araka ny teniny fa ny ray eo. Fa ireo mpianatra izay hieli-patrana any amin'izao tontolo izao no toa mahatsiaro ho irery, mahatsiaro tsy misy mpiahy, mahatsiaro ho hitory samy rery ny filazantsara. Izany no mahatonga an' Jesosy mampanantena ny fombana azy ireo, ary zary lasa manana fiainana miavaka mihitsy izy, satria omena fiadanana ao anaty fahoriana, omena fiadanana ao anaty fanenjehana. Ary ambaran'i Jesosy mihitsy ary any amin'ny 9:20 hoe ny alahelo-nareo hody fifaliana. I Jesosy mandresy ny fahavalon'ny mpino dia zany no hitantsika eto. Eny, fa na dia ireo izay heverina ho mafindrindra aza ny fahafatesany any azo fijaliana, ny fahotana Satana sy ny fanenjena samihafa, dia samy efa niatra tamin'i Jesosy ary samy efa nivoahany ho mpandresy avokoa. Zany mahatonga azy miteny hoe izao efa naresy izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny tompo. Vao omaly isika no nanaraka tamin'ny mofinaina fa ay ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra ireto, dia miandro fotoana fotsiny izay hamonoana atsika ihany koa. Tonga amin'ilay fitenenana hoe miandro toro zany ny mpino. Ho mantsy ny voalazan'ny Apokalipsy toko 9:20 manao hoe ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny ralana izay efa ho vonoina tahaka azy koa. Miandro toro zany ny mpino, fa tsy maintsy andeha amin'izany lalana izany. Kanefa ry havako,
eo anatrehan'izany dia tsy tokony atahotra isika fa ny tompo Andriamanitra izay efa naresy ny fahavalontsika no mampandresy antsika ihany koa. Izany no fandresena ao amin'i Jesosy ary izany no fiadanana omeny Jesosy atsika. Ny fandresena ao anatin'ny fahoriana no fiadanana omeny tompo atsika. Feny ary avako malala hafa ihany ny mahatoky eo anatrehan'ny tompo. Na mandalo sy misedra zao onja maro samihafa sy ny mafy indrindra azy dia voajery sy voakarakara ny tompo hatrany, mahazo tombon-dany mandrakariva ka omeny tompo ny fiadanana. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'ny tompo amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika ry avako. Misaotra anao izay Andriamanitra no ilay Andriamanitra mihevitra, mijery, mikarakara ary manisy soa anay mandrakariva. Misaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao fampaherezana fa tsy irery izay amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary izany no hivavahanay ho an'ireo mpitory filazantsara rehetra manerana izao tontolo izao. Entinay ambavaka manokana ny mpitandrina rehetra, indrindra ny mpitandrina FJKM ao amin'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ireo rehetra izay miaritra fizahan-toetra, ireo rehetra miaritra fahoriana entinay eo anatrehanao. Tompo jereo ny ankonan'izy ireo ho tafatoetra tsara ao aminao Jesosy. Fa jereo ihany koa ny fiangonana ny mpino izay mahatoky anao rehetra mba hiorina tsara tsy ho voazongozona amin'ny finoananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany